Ahoana marina, tena fanjakana mitsinjo vahoaka tokoa ve no misy eto? Nampitondra takaitra mafy ny vahoaka malagasy ny fandalovan'ilay andro ratsy izay nivadika ho rivo-doza anahiny teto amin'ny firenena, indrindra fa ny faritra Analamanga. Ny fiakaran'ny rano moa no tena nampitondra fasana tamin'izany. Ny fanontaniana mipetraka aloha manoloana izany dia ny hoe andraikitra izy no manamboatra ireo foto-drafitrasa izay mamoaka rano, indrindra fa ho an'ny eto Antananarivo. Nolazain'ny ramatoa ministry ny kolotsaina no sady mpitondra teny ny governemanta fa ny avo rehetran'ny vahoaka no mahatonga izany. Midika izany fa ny fitondrana izay no fidin'ny vahoaka mba hitondra fiainana tsara ho azy no manome tsiny fa voretra izy ankehitriny. Mpitondra teny ny governemanta dia midika mazava fa teny avy amin'ny fanjakana sy ny mpitondra iray manontolo mihitsy io navoaka sy nanome tsiny ny vahoaka io. Raha toa ka voretra izay vahoaka dia mba atraiza moa no zavatra nataony ity fitondrana ity ho fampandrosoana ny fiainam-bahoaka. Efa nisy andro ratsy niteraka tondra-drano teto, kanefa dia mbola feno fako toy izao ihany ny ankamaroany ireo lakan-drano mpanarano eto Antananarivo renivohitra. Raha milaza ny mpitondra fa tsy toerana fanariam-pako ny tatatra dia mipetraka ny fanontaniana hoe eny amin'ny daba-pako aza feno tsy misy mpandroaka, indrindra fa ao anatin'ny fotoana ny rotsakorana izao. Miparitaka ny fako fa feno ny daba-pako dia mbola ny vahoaka ihany ve no tsy nahavitany andraikiny? Tsy mamporisika vahoaka hanary fako any anaty tatatra akory ny tiana holazainy eto, fa ny mpitondra aloha no modely amin'ny zavatra rehetra fa tsy faly hanome tsiny vahoaka fotsiny. Ny tafika no narotsaka antsehatra anadio tatatra miaraka amin'ny fanamiana tena manana ny hasiny sy ny ajany dia mipetraka ny fanontaniana hoe angala sa miaramila potaka izany indray ny tafika hito amintsika aty amin'ny taona 2024. Toy izao moa fanazavany ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny BNGRC tamin'ny 24 ny volana Janoary 2024. Raha nitondra ny tatitra mahakasika ny fahavoazana tamin'izany ny tenany hoe ny isan'ny olona maty amin'izao fotoana zao dia misa 530. Ny betsaka tamin'ireo dia teto Analamanga avokoa, misa 420 ny teto Analamanga. Raha ohatra kosa nisan'ny olona tao hoe tratran'izao voina zao zany zao loza zao fa tsy voina fa tratran'izao loza zao dia misa 210 sy 2,400 na 62 112 personnes. Misy totaly eo amin'ny 8,9 sy 800 sy 3,000 sy ray na 13,898 tokatrano zany na ménage. Reo nataontsika hoe olona nafindra toerana any amin'ny site d'hébergement dia miisa 750 sy 900 sy 9,000 sy 3 na 36,657 personnes zany. Isan'ny olona mihitsy fa tsy tokatrano akory. Mazava izany fa nisy fiantraikany maro teto amin'ny firenena ny fandalovan'ilay andro ratsy izay nivadika ho rivo-doza iny. No ezaina napetraka teny amin'ny toerana voatokana toy ny EPP sy ny CEGEMO ireo traboiny dia gaga ny tena raha naheno tamina onjam-peo iray teto an-drenivohitra izay manohana fitondrana fa miantso tolo-tanana amin'ireo malala-tanana izay afaka manometrano malalaka mba afaka metrahana traboina ny komina ny Tananarivo. Fangatsy mahay miara-miasa sy ny fanohana indray ny ben'ny tanàna ny renivohitra Gasikara sy ny fitondrana Fohibe. Noho izany ny zava-misy toa samy efa mitovy loko politika araky ny nambaboana vahoaka mantsy izy ireo amin'izao. Ataon'ny mpitondra inona fotsiny ireny toerana sy ireo foto-drafitrasa izay andaniana volam-bahoaka toy ny eny Ivato ireny no tsy amonjena ny vahoaka madinika izay misedra olana vokatry ny fiakaran'ny rano sy ny mety ho fihotsahan'ny tany. Volam-bahoaka ireny noho izany dia azon'ny vahoaka malagasy no mipetraka amin'ireny. Sady avo ny toerana no sady manara-penitra araky ny lazainareo.
ilay fotodrafitrasa mazava ho azy fa tsy misy olana intsony ny fiakaran-drano vokatry ny tsy fanadiovana tatatra io satsy natao azy ireo izany dia ho iatrany ny mpaneho hevitra hoe eo amin'ny fokotany tsara honenana zay ozy izy nampanantenaina mihitsy hoe anisan'ny hiditra kota azo ny building mora fa hatramin'ny androany nefa ozy izy na ny anaranay raha tsy fantatry ilay olona nitarika anay tamin'ny fampelezakevitra de za moa niteny anazy hoe tamin'ny fotoanandro fampelezakevitra tamin'izany fotoana nanao ady hevitra hoe aza manaiky ataon'ny mpanao politika fitaovana zany fa ny azahoany sezany mamaiky azy eo fa tsy azo building mora amin'io zany nareo a raha mbola io ny fomba hitatanana ny firenena tsy nanaiky moa le raha namana fa tena ny ady hevitra be tamiko de navaliko azy tamin'izay ary mbola mafisiko androany hoe raha enao io a no mahazo am'le building mora ho ataon'ny fanjakana na trano mora de mandona ao avaravarana any amiko fa za miantoka ny fanaka atao ohatrany fa ao anatin'le trano fa tena mbola mitazona an'io teny koa hatramin'ny androany a satria tena fantatro fa tsy le olona tandrefa isitraka an'izany a i olona io satria tsy miraipetsapetsa amin'ny any an-dapa tsy miraipetsapetsa amina olom-boafidy mazava amintsika rehetra angamba ny tiany ambarateo izay mazava ny zava-misy ankehitriny fa atao fakana vato sy tohatra fiakarana fotsiny ny vahoaka madinika mba anaovana oeraoera izarana vatsi-tsinjo mba hakana vato indray amin'ny fifidianana manaraka mbola isan'ny baraingo be ihany koa ny hoe nakaiza moa ny ministry ny mponina no ilay filoam-pirenena mihitsy no tsy maintsy mirosaka antsehatra amin'ny fizarana ireny tosika sy ny vatsy ireny sa ve izay indray no andraikitry ny tena atao hoe filoam-pirenena eto amintsika mizarakarina epokotany dia aveo mizara vatsy-tsinjo tsy reharehany izany fa mahamenatra satria miady larana sy asa amina fikambanana madinika mpanao asa soa na association ny filoam-pirenena malagasy ministera ny tokony andraikitra izany satria izany no antom-pisihany rehefa tsy mahavita ny asa nylay ministra dia tokony ametra-pelana raha fitsonjovana vahoaka no ataony dia tsy tokony ampisalasala azy ny ilaza fa omenareo olona izay hita fa tena sahirana sy hiarany tondra-drano miakatra ka miaka-midina isaky ny metsika eny amin'ny trano fonenany isaky ny fahavaratra ireo trano izay lazaina fanamboarina mba hitsonjovana vahoaka ireo osa amin'izany ve anefa irajoely anjarantsika rehetra ny mandinika fa de hoe ahoana mariny ahoana mariny